Kafaliana trano no iarabanantsika tsary avy ry havana malala rehetra amin'ny tompo. Mahatratra izao alakamisy fa 3 ny volana oktobra taona 2025 ato anatin'izao sakafom-panahy izao ary mpanjinantsika hatrany ny loha hevitra manao hoe mamoroy vokatra ho an'ny tompo. Ho aminao ny fiadanany tompo. Amen. Ivavaka isika ry havana. Ankafaliana Andriamanitra no ideranay ankalazanay anomezanay voninahitra anao ny amin'ny fitiavanao sy ny fitantananao anay. Andriamanitra, lehibe tokoa ny fitiavanao, lehibe ny fiarahanao aminay, ary noho izany fiarahanao sy ny fitiavanao anay zany ny anomezanao anay indray ny teninao. Dia mitenena aminay ary Jehovah Tompo fa voninahitra izay ny heno anao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Eny ary havako. Ny sakafom-panahintsika amin'ny tean'io ity dia arak'izay hita ao amin'ny Exodosy 7:20. Exodosy 7:20 ny andininy 4:12 ka hatramin'ny 7:20. Exodosy 7:20 ny andininy 4:12 ka hatramin'ny 7:20. Toy izao mivakin'izany amin'ny anaran'i Jesoa. Intelo isan-keritaona no hanaovanao andro firavoravona ho ahy. Tandremo ny andro firavoravona fihinanana mofo tsy misy masirasira, hafotoana no hinananao ny mofo tsy misy masirasira arak'izay nandidiko anao amin'ny fotoanandro amin'ny volana biba, fa tamin'izany no nivoahanao avy tany Egipta, ary aoka tsy iseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako. Ary tandremo koa ny andro firavoravona amin'ny fijinjana ny voaloham-bokatry ny asanao izay nafafinao tamin'ny tany an-tsaha, sy ny andro firavoravona amin'ny fanangonana amin'ny faran'ny taona, raha manangona ny vokatry ny asanao avy any an-tsaha ianao. Dia intelo isan-keritaona no isehon'ny lehilahy rehetra aminareo eo anatrehan'i Jehovah Tompo. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, raha rehefa mijery nyity Exodosy 7:20 ity isika dia miresaka momba ireo zay zavatra asain'Andriamanitra atao. Raha mijery any amin'ny andininy voalohany any tsika dia miresaka momba ny fiahinany madinika. Any amin'ny andininy 10 any indray dia efa hoe ahoana ny resaka sabata, ny resaka momba ny tao-tsabata sy ny jobily moa zany ny fieritreretintsika anazy. Ary manomboka eto eo amin'ny andininy 7:20 eo indray koa dia miresaka momba ireo andro firavoravona izay mila tandremana isika. Eo zany tsika amin'izao fotoana izao. Raha mamaky an'ity andininy 4:20 ka hatramin'ny 7:20 ity ry havana dia zavatra anankitelo lehibe ny mila jerevantsika ao anatin'izany. Ny voalohany amin'izany ry havana dia izao: apetrao ny andronao ho an'ny tompo. Apetrao ny andronao ho an'ny tompo. Ina moa le hoe apetrao ny andronao ho an'ny tompo? Eto amin'ity zao ny andininy 4:20 dia tena miteny mihitsy hoe intelo isan-taona no anaovanao andro firavoravona. Dia tanyisany le izy, inona daholo moa le andro firavoravona? Ny voalohany le tamin'ny andro nivoahanao avy any Egipta. Ny faharoa le andro fijinjana, ary ny fahatelo andro fanangonana ny amin'ny faran'ny taona. Tena voamarika tsara mihitsy zany ho an'ny vahoaka jiosy ny fisiany zany hoe andro firavoravona eo anatrehan'Andriamanitra izany. Misaotra an'Andriamanitra tsika ry havana fa isika kristianina amin'izao vaninandro iainantsika izao dia omen'Andriamanitra an'izany ny andro firavoravona izany. Misy ohatra ny krismasy, izay andro nahatsiarovantsika nahaterahan'ny mpamonjy, fankalazana nahaterahan'ny mpamonjy. Ny Paska, lay fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, nitsangako ho velona hoy izy ny fiangonana katolika. Ary ny fahatelo dia ny pentekosta izay nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ireo mpianatra. Zany zao ny antsika. Ary zany andro firavoravona lehibe zany ry havana dia tena hoe asaina tadidiana
asaina ambara amin'ny zanaka, ampianarina ny zanaka ary tsy zany ihany akory ny andro firavoravoana, mbola misy an'izany hoe andron'ny ratsan-kazo hoe andron'ny fiakarana, andron'ny tranolahy fiakarana tany ambony tafotrano sy ny sisa sy ny sisa. Maro ny andro firavoravoana fa ireo telo lehibe ireo zany no lazaina eto amin'ity soratra masina ity. Inona no tiana ho lazaina amin'izany ry havana? Ianao apetrao ny andro firavoravoana, ny andronao ho an'ny tompo. Ianao ve rehefa asaina mandeha mivavaka rehefa alahady, mba tena hiravoravo ao amin'ny tompo ve ianao rehefa mandeha mivavaka? Ny eto manko zao de tena hoe andro firavoravoana ho an'ny tompo, hoe nivoahana avy tany amin'ny tany Egipta, ny jinjana ny vary, ny fitaomana sy fanangona ny amin'ny faran'ny taona. Misy asa be daholo eo tadidio ry havana fa vao mivoaka avy tao Egipta anie zanak'Israely, nienjehan'ny Egiptianina midona teo amin'ny ranomasina mena anie zanak'Israely, atao aloha ranomasina mena, atao aoriana ny Egiptianina. Tsy mora zany zavatra zany kanefa izany no asain'Andriamanitra natao, zany no asehon'Andriamanitra teo anatrehan'ny ny zanak'Israely. Fa omen'Andriamanitra kosa fotoana ianao hiravoravonao satria navoaka an'Andriamanitra ho amin'ny fitahiana matretrika ianao. Tadidio ry havana fa matoy ianao mbola velonaina tahaka izao de satria nomen'Andriamanitra anao lay heri-tanjaka fahasalamana, nomen'Andriamanitra anao ny tombon'androm-pahavelomana, ka tsy arovy amin'ny mandrakariva Andriamanitra e. Apetrao ho andron'Andriamanitra ny andronao e. Rehefa mijery ilay andro faharoa tsika le hoe firavoravoana amin'ny fijinjana ny voaloham-bokatry ny asanao. Eto tena resahana mihitsy hoe fijinjana ny voaloham-bokatra. Zany hoe nandritra ny fotoana enim-bolana tany ho any zany de tena niasa mafy na raha ho an'ny mpanao vary zany de miasa tany alohany. Avy miasa tany de manondraka rano an'iny tanimbary iny de manamboatra manetsa vary de avy eo de mandragiragy manala ny ahi-dratsy rehetrarehetra sy ny sisa. Nanao zezika tamin'iny tanimbary iny anefa ny takin'iny reraka sady torovana rehefa tonga ao an-trano. Aorinan'izay mivoaka le voaloham-bokatra, mila miravoravo amin'Andriamanitra ianao. Niasa ianao, nandritra ny enin'andro ianao niasa, 5 andro ianao niasa. Andro anankiray ny angatan'Andriamanitra aminao anatin'ny herinandro, hiravoravonao aminy. Ataonao ahoana izany? Apetrao ny andronao ry havana mba ho an'ny tompo. Aza variana hoe misy anina ary, misy zao ary, misy an'izao ary. Fa apetrao mihitsy ny ny anahy indray tia efa nomeko an'Andriamanitra ty. Mba eritrereto hoe misy olona manome anao, hoe tena misy ohatra hoe ianao ohatra akoroana jeu de misy manome PS5 anao hoe tia isaky ny sabotsy maraina tia omeko anao, de alahady hariva averinao. Ho an'ny olona zay akoro amina jeu somary hariva izy de efa tsy mahita tory, ho avy le raha-pitsy maraina, azany le PS5. Tonga am'izay le fotoana fa tena tonga de way. Faly ery manao jeu sy ny sisa. Fa apetrao ihany koa ny andronao an'ny tompo. Natokana hiderana ao an'Andriamanitra io andro io de apetrao zay. Ka na iza ny mananina an'iny, aza manaiky. Faharoa ry havana de zao, ento ny fanatitrao. Ento ny fanatitrao. Ny amin'ny 5:15 de tena miteny mihitsiny hoe ary aoka tsy hisy iseho eo amin'ny tanam-polo eo anatrehako, tsy mitondra fanatitra. Aoka tsy hisy iseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako iny tompo. Antsoin'Andriamanitra ianao, efa tonga ny andro firavoravoana, iseho eo anatrehan'Andriamanitra ianao, tondrà fanatitra. Ina moa ny atao hoe fanatitra? Aleo lesona manaraka izany fa zavatra sarobidy,
zay omenao ho an'Andriamanitra. Ny resahako fotsiny de ny tao amin'ny Genesis 4 zay nisiny ny fanatitra nataony Abela sy Kaina. Nataony Kaina de lay vokatry ny tany zay nalainy fotsiny ny vokatry ny tany de nalefa ny fanatitra. Nataony Abela kosa de le tena voaloam-bokatra lay tena tsara sady matavy tsara iny nomeny an'Andriamanitra. Normal be raha ny anazy ankasitrahan'Andriamanitra fa ny Kaina tsy nankasitrahany. Rehefa hoe asana mitondra fanatitra ianao, zay zavatra tsara sarobidy any aminao nomena an'Andriamanitra fa tsy le sisasisa kely. Tadidio fa neny Abela hoa tsara be, neny Kaina sisasisa kely ka normal neny Kaina raha tsy nankasitrahany. De aza mitomany ianao rehefa tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny anao satria le sisasisa kely fa ataovy an'ilay sarobidy aminao. Zany akory tsy miteny hoe ataovy 2000 daholo indray ny rakitra, tsy any le izy. Fa ataovy zay sarobidy aminao nomenao an'Andriamanitra. Ary ny fahatelo revana de zao, misehoa eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Ao amin'ny 17 ao de tena miteny mihitsy hoe in-telo isan-keritaona no hisehoan'ny lehilahy rehetra aminareo eo anatrehany Jehovah Tompo. Tena ambara zany eto fa mila miseho eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Ary rehefa miseho anatrehan'Andriamanitra ianao, le in-telo isan-taona zany io le amin'ny andro firaviravona io de mampiseho ianao ny vokatra, mitondra ny vokatra ianao mitondra lay fanatitra ianao lay tsara sy ankasitrahana. Tadidio fa rehefa tsy samy seho eo ianao zany, na ianao vehivavy na ianao pelaka. Zany akory tsy midika hoe ny vehivavy tsy iseho fa teo amin'ny andron'ny zanak'Israely dia ny lehilahy no symbole, ny lehilahy no lohan'ny ankonana, ny lehilahy no mila miseho eo anatrehan'Andriamanitra. Ho anao ry havana, antsoin'Andriamanitra ianao hiseho sa hijoro eo anatrehan'Andriamanitra. Fa rehefa tsy say ianao, Andriamanitra koa mba tsy say hijoro eo anatrehanao rehefa tonga miseho ny andron'ny fitsarana. Ivavaka isika ry havana, misaotra anao zay Andriamanitra fa antsonao zahay mba hametraka ny andro izay entinay hiderana sy hankalazana ny mezana voninahitra anao, ary mba tsy hanolo zany ho fotoana hafa izay na hoe anaovanay zavatra hafa ny fotoana zay efa nifanomezantsika. Misaotra anao Andriamanitra fa manomboka izao indray zay de hametraka importance amin'izany. Ary ny isaoranay anao ihany koa Andriamanitra fa antsonao zahay mba hitondra fanatitra, mba hitondra lay voaloam-bokatra zay nomenao anay ho anao, mba hitondra lay zavatra sarobidy aminay ho anao, ary sa hijoro zay eo anatrehanao satria lehilahy zay, satria zay de olonao Andriamanitra ray. De misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hitoetra betsaka ao aminareo ny ry havana izany teny izany, de samita in'Andriamanitra indray. Mirary so.